miaraba Germain aloha. Fary miaraba antsika eto amin'ny plateau dia faly miaraba ihany koa indrindrindrindra ny anahy-tokantrano. Même resaka. Firy taona Germain? 14 ary mitovitovitsika zay a za 16. roa taona zany. Roa taona ilay antsika sy. Inona zao ny hoe zony ankizy? Ohatrany zo mandeha milalao, zo mandeha inona. Afaka miteny mafy any mihaja. Zon'ny ankizy ny milalao, sakafo, zon'ny ankizy ny enoina, zon'ny ankizy ny manome ny hevitra, mianatra. Bebe. Germain? Zon'ny ankizy zao ny tsaboana dia manana fianakaviany dia zo ienoina koa izy amin'ny lafiny rehetra dia zony ihany koa no milalao. Ny zon'ny ankizy a, zon'ny ankizy no tsaboina raha ohatra ka marary izy dia tena ny dokotera dia omena fanafody. Dia rehefa milalao izy a, dia milalao miaraka amin'ny mpanabe fa tsy avela rehefa fa sendra misy ny miady tampoka ohatra. Dia zon'ny ankizy ihany koa ny manana trano ara-dalàna. Zon'ny ankizy anankiray a izay tsy voalazanareo. Sao dia fantatra Stéphanie? Tarararaon. Inona ny tsy voalaza teo? Ao anatin'ny horonan-tsarin'ny Stéphanie manana hery Stéphanie. Tsy hainao? Zon'ny ankizy a ny mahazo fitiavana ary zon'ny ankizy a manolotra fitiavana. Marina sa tsy marina? Marina be mihitsy. Marina zany. Tena marina. Honao i Germain, ohatran'ny mahafinaritra anao miresaka amin'izay? Ahoana? Classe firy zao se? Seconde amin'ny LMA. 14 ans, seconde. Mandeha bay mihitsy a. Ouais. Taona ianao zao no niditra tao amin'ny SOS Village d'Enfants? 5 ans. 5 ans anao niditra tao? Sa hoe 5 ans anao zao no tao? 5 ans niditra ty tao. Niditra ty tao? Zany hoe niainga tao mihitsy zany. Dia zao anao zany zao seconde. Zao mbola eto zao e. Efa kely sisy? Inona no tianao atao rehefa lehibe? Anao comptable. Comptable? Zany hoe anao série C zany anao na G2? G2. Comptable sa expert comptable? Comptable mihitsy. Allô expert comptable? Tsy manino. Zay no tena tonga dia vola be. Ary mihaja? Za mbola kely ny tonga tao amin'ny SOS Village d'Enfants ka 3 ans et demi. Mbola kely dia hatramin'izao. Dia ny atao rehefa lehibe, za zao manao communication any amin'ny Saint-Michel dia Saint-Michel izy? Amparibe. Dia hanao interprète na responsable communication dans une entreprise. Oula. Tsara kosa zany fa manao sipa? Ie. Sy ampy fa tsisy mpanabe ny SOS Village d'Enfants. Dia ary Hermel? Za indray a, 10 taona niditra tao amin'ny village dia tamin'ny 12 taona niditra T1 dia zao 4e. Dia ny asa tiako atao rehefa lehibe a dia hiditra amin'ny dia hiasa amin'ny orinasa sosialy, resaka sosialy zany. Resaka sosialy? Dia SOS Village d'Enfants zany? Dia comptable koa no tiako atao. Dia rehefa ohatra ka tafiakatrakatra ambonimbony dia hanampy madinika koa. Zay ny antony atao. Merci. Fa tena Stéphanie tsisy te-hanao ny asantsika sy ianao. Tsisy mihitsy tena misorienté amin'ny tena zavatra hafa mihitsy ny ankizy amin'izao. Tsy manina fa amin'izay koa tsika tsisy relève fa tsika foana mety. Fa mahafinaritra indray hoe misy tanjona ny ankizy amin'izao fotoana hoe tena hoe izay ilay tanjona tiany atao. Fa raha vao mivelively amin'ny zavatra hafa dia taraiky. Ny SOS Village d'Enfants dia misy karazany anankiroa. Misy ny ankizy a mijanonao mandritra ny tontolon'ny andro dia mody a ny hariva. Marina zany? Dia misy ny ankizy a mijanonao tontolon'ny andro dia mijanonao ny hariva. Zany hoe mijanonao foana zany izy. Ny fandraisan'ny SOS Village d'Enfants ny ankizy izay atahorana tsy ahazo ny zony a dia miankina indrindra aloha amin'ny hoe tsy eo ny mamany. Tsy zay ilay izy? Marina ve zany rehetrarehetra teneniko zany? Zay zany a masitsivana voalohany hoe tsy eo ny mamany. Fa raha ohatra ka eo ny mamany fa tsy eo ny dadany dia mbola dinihana manokana fa raha tsy eo ny mamany dia
zay a vao mandray ny SOS village d'enfant ianareo ve ao anatiny rehefa hoe niditra tao amin'ny SOS village d'enfant fanontaniana tsotra tsisy bedy a dia mahatsiavy ianareo hoe misy fianakaviana misy havana ao anatin'ilay centre misy anareo dia zay zany a tena mahatsapa mihitsy na dia ao amin'ny centre io ary hoe eo ihany misy be da be fianakaviana satria misy ankizy samihafa miaraka ao dia ao koa misy mpanabe mitaiza ny éducateur dia ny fifandraisany ao zany hoe le niensy totoa ary le éducateur raisinay toy ny ray aman-dreninay ary le ankizy miara-monina aminay ao zay moa raiky amby 100 no anona fa mitsitokatokana isatrano ny ao amin'ny village firy raiky amby 100 dia mitokatokana isatrano dia ny ao amin'ny trano indray ahitana niensy totoa fa le neny no tena tompona andraikitra dia ny ao anatin'io tokantrano ray io na ankohonana fa fitambaranay rehetra zany fianakaviana ray ny ao amin'ny village ino ke ny zavatra tena hoe nanamarika anareo ohatrany hoe nafinaritra be anareo ohatrany nandritra ny fotoana ny ainanareo tao amin'ny centre zavatra tena hoe nanamarika anahy aloha dia fahatongavako voalohany tao amin'ny SOS village d'enfant satria ny voalohany indrindra za avy any Ambositra aloha faritany teny olona betsileo zay Beslao tonga ao ianao a samihafa daholo koa fitenin'le ankizy dia mbola mahafinaritra be sahira mahita an'le ankizy be dia be koa ianao hoe tonga dia be dia be ny ankizy jerenao a samy manana fiteniny a fiheviny zany samy manana fiheviny mahafinaritra be ary ny Germain nenandray ny nafinaritra anahy teo tena hoe nanamarika anao tao nanamarika anahy ary zareo moa zany mitaizanay foana zareo dia zay le mody arivo dia ny fianaranay centre d'accueil de jour dia ainao zany nisa le mody arivo ie dia nanamarika anahy teo ohatrany mahafinaritra anahy daholo zany tsara be zany fankatia daholo ny ankizy anaty trano raha zao nareo no tenenina manao antsoavo anankiray ho an'ny olona izay mitady tsy hanome zony ny ankizy inona ny fehezanteny tenenareo raha mitady ny ohatra hoe misy olona zany zao ohatrany hoe mitondra moalon be le zazakely ambony lohany zony ny ankizy hoe zany sady zony dia ahoana inona ny teneninareo zany raha ohatrany hoe eny an-dalana eny nareo ka mahita olona ohatrany hoe ohatra hoe za dia ampiasaiko le ankizy kely iny mibata amin'ny moalonko na metseny eny analakely dia izy nampitondraiko an'le arona be misy etana za aloha tonga dia voalohany indrindra aloha dia teneniko direct izy za ataonao ahoana ianao moa za le ray za dia teneniko ianao hoe tsy mety dia metiko za mame volana azoko ny zoniny ankizy dia ao anatin'ny branche anankiray ao anatin'ny droit de l'homme zay hoe miandraikitra ny fiarovana zaza fiarovana ny ankizy amin'ny maha olombelona azy ka raha mpitatavinao zavatra tsy zakany izy 10 kilao nefa izy zaza ataontsika hoe ira dia tsy mety ho anandray le izy ohatrany hoe mampiasa zavatra ampitaona zany mampiasa zavatra ampitaona satria olona mbola ao anatin'ny latraky ny 20 taona ohatra nampiasaina hitondra zavatra ohatra hoe mavesatra na amin'ny 10 kilao any dia tsy mety le izy tena mahino tsy mety le izy satria zaza tokony mbola tsy ampitaona na ampitondrana zavatra dia ohatrany hoe ampiasaina hiasa zany izy ohatra ampiasainareo hiasa izy dia tsy mety le izy zao misaotra anareo fa zao isika zao misy olona io alohan'ny Germain io dia zao manomboka zao akipio maso dia tapeny ny sofina fa zavatra mbola tsy azo ataon'ny zaza tsy ampitaona dia ho tenen'le rangahy io PMA io PMA io